Hevitra makasika ny lalàna amin'ny feny asa fanaovana gazety eto Madagasikara ny maître Hubert Arson amin'ny mahapahy lalàna azy manome fahalalahana ny mpanao gazety ny volavolan-dalàna izay nolaniny ny parlemanta saingy mira vantany misy kosa ny fandikan-dalàna eo vao mipetraka ny olana ho hiatrano ny fanazavana ity maître ity. Amin'ny tenako manokana no itenenako eto ngamba amina pahy lalàna zany. Kalesa fomba fijeriko an'iny zavatra zany dia ohatry ny lalàna rehetra ihany aloha izy zany raha araky ny endrikendriny tsy misy zavatra mahasamy hafa anazy. Ny hoe mahakasika ny zavatra mampisy adefitra hoe movy manakana ny fahalalan'ny mpanao gazety maneho hevitra iny fa tsy manakana fahitako anazy ny lalam-panorenana mihitsy ny manome ny fahalalan'ny fanehoana hevitra sy ny fahalalahana rehetra noho izany mbola mandalo any amin'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana iny zany ahafahana manao an'izay contrôle de constitutionnalité zay. Fa raha noho izany dia alohan'ny lalam-panorenana angamba fitsarana avo ny laza hoe manaraka lalam-panorenana fa tsy manaraka. Fa ho anahy manokana zany fijeriko anazy indray dia izy hoe raha ny fahalalam-panao gazety tsy misy milaza mihitsy ao anatin'iny lalàna iny raha ny fomba fijeriko na hatrany andininy voaloka hatrany amin'ny farany hoe tsy mahazo maneho hevitra toy izao na hevitra toy izao fa tena malalaka fa tsy fomba fijeriko zany zay. Fa ny zavatra mety hoe mampisy adihevitra angamba ny raha fahalalako anazy dia hoe le raha misy ny fandikan-dalàna eo zany angamba ny tena lehibe ao anatin'izy raha misy ny fandikan-dalàna dia raha ny lalàna teo aloha zao dia hoe azo gadraina ny mpanao gazety fa amin'ity lalàna vaovao ty tsy misy tsony ny fanagadrana. Raha fijeriko anazy zany zany mety azo adika ihany zany ho fahalalahana ihany zany zay raha hoan'ny mpanao gazety. Fa le hoe lamandy sy ny sisa zay mipetraka indray zany fahalalako anazy ny tompona gazety angambany no mety hanana olana amin'izay ka raha izay zavatra mantsy tsy resaka fahalalahana tsony no resahana zany. Fa raha le mpanao gazety zay maneho hevitra dia mahita zany aloha raha hatreto dia tsy dia tena hitako loatra hoe voasakany io lalàna io dia efa nehoana hevitra zay.